Fa le miarabantsika rehetra isa tokantrano, miarabanao manokana ary namako. Nanery ihany manao an'ity fifampizarana ity manoloana ny zava-misy maneran-tany ankehitriny. Ary ao anatin'izany mifampizarantsika, mifampahirezana, mifampitana vaovao mba hahatonga antsika hiorina tsara amin'ny finoana, hanana fahalalana tsara ihany koa, ary hanana fahendrena amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao manoloana ny zava-misy izay iainantsika eto Madagasikara, ka tsy ny eto ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy. Anio dia iresakitsika ny amin'ny hoe inona moa no andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, ary zay no ezahako hifampizarana aminao ity herinandro ity. Inona no andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra manoloana ny zava-misy iainana tsy ankehitriny ihany fa amin'ny fiainana manontolo. Dia ao anatin'izany no ahitantsika hoe raha ny soratra masina ny jerena dia ny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra voalohany indrindra, manana andraikitra asa pastoraly, zany hoe natao hikarakara ny ondriny, natao hikarakara ireo olona izay napetrak'Andriamanitra ao adidiny. Ary zay no fanontaniana nataon'i Jesosy Kristy tamin'i Petera: moa tia va ianao andraso ary ny ondry? Moa tia va ianao fa hanoaza ny ondriko? Zany hoe ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra dia miandry ny ondrin'Andriamanitra ary mamelo azy ihany koa amin'ny zavatsoa. Dia satria tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra ihany koa. Ny faharoa anisan'ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra dia manao asa fisoronana, zany hoe mitondra-mbavaka ireny zava-misy, na ny ondry tandremana, na ny fiarahamonina misy azy, na ny ankohonana. Nao asa fisoronana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ny fahatelo, anisan'ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia manana asa faminaniana, zany hoe natao hanambara ny afatr'Andriamanitra, satria ny dikany hoe mpaminany dia mitondra ny afatr'Andriamanitra, ary ny afatr'Andriamanitra dia mbola tsy miova izay voarakitra ao anatin'ny teniny. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny zavatra ankehitriny, ny lasa ary indrindra ny zavatra ho avy ihany koa. Ka raha mitenitsika hoe ny andraikitry mpanompon'Andriamanitra dia manana asa pastoraly, asa fisoronana, ary asa faminaniana ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'ity ity dia le lafiny asa pastoraly no horesahako aminao. Inona ny zavatra malaza ankehitriny manerana izao tontolo izao? Dia hoy ianao hoe zany indray ve dia anontanina fa ny corona virus izany. Malaza tokoa izy ity satria tsy mifidy na taona, na tanora, na olon-dehibe, na ankizy, dia mety ho tratra an'io coronavirus io. Ary matetika diso ny filazana ny hoe arety miantoka io, ny olona rehetra dia mety ho tratra an'io coronavirus io. Ny faharoa, tsy mifidy saranga io, fa na manana na mahantra, na manan-karena na tsy manan-koanina, mety ho tratra an'io daholo. Ary hitantsika izany amin'ny zava-misy ankehitriny. Misy vadina prime ministre vo, misy olona tsy manan-kelofana vo, tsy mifidy fahaizana ihany koa io. Misy mpitsabo vo, misy solombavam-bahoaka vo, misy mpampianatra vo, misy olona tsy nandia fianarana vo, tsy mifidy fahaizana, ary tsy mifidy firenena ihany koa. Hatrany atsimo ka hatrany avaratra, hatrany andrefana ka hatrany atsinana, dia miara-miaina n'izany olona n'izany ankehitriny. Ary ny coronavirus ihany koa dia tsy mifidy finoana, ka na kristianina ianao, na silamo anao, na bodista ianao, dia mety ho voan'io tsy mikaretina covid-19 io. Tsy mifidy io, ary mandripaka ain'olona maro izy io ankehitriny. Fantatsika tsara hoe inona marina ny zava-misy amin'izy ity. Dia fantatsika tsara fa tamin'ny alarobia 1 Mars ny firenena mikambana amin'ny sahanan'ny fahasalamana, na ny OMS zany, no nanambara fa ty coronavirus ity dia lasa valan'aretana na pandémie.
telombiny folo andro lasa zay lasa hoe pandémie. Maninona moa ny aretina anakay rehefa tonga amin'ny stady inona no antsoina hoe pandémie? De rehefa mahatratra ny olona rehetra mahakasika ny sehatra rehetra de antsoina hoe pandémie ny aretina anakay. Ary hitantsika tsara amin'izao fotoana iainantsika izao fa izao tontolo izao mihitsy no manana fahasairana miatrika an'io coronavirus io. Ary ny dikany hoe pandémie raha amin'ny teny latina de zao hoe pan, raisina amin'ny teny hoe ny pan de hoe ny rehetra, ary ny demos de ny hoe ny vahoaka na ny olona, ka mahatratra ny vahoaka rehetra izy io ankehitriny. De hitantsika tsara fa raha ao amin'ny firenena mikambana 8.7 no mpikambana ao amin'ny firenena mikambana, zany hoe ny firenena mikambana ao anatin'ny Nations Unies de 8.7. Ary amin'izao fotoana firenena 7 amin'ireo 8.7 reo no tratran'ity valanaretina coronavirus ity. Ary hitantsika ny sary miova foana le sary, miova foana le sary. Raha hitantsika de me lasa menamena. Herinandro lasa zay a mbola fotsy Madagasikara. Amin'izao fotoana hitantsika tsara fa miparitaka miparitaka izy io. Tena zava-doza ho an'izao tontolo izao io. Tena mampiady saina an'izao tontolo izao io. Tena tsy mahita vahaolana zao tontolo izao manoloana an'io hatreto aloha. Fa zao mila tadidina reo rehetrarehetra manana olan'ireo de mampatsiaro ny tenin'ny Jaona manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mido azy. Reo rehetrarehetra manana olanareo, reo firenena rehetrarehetra ireo, lazaiko teo hoe 8.7 ny mpikambana ao firenena mikambana, fa tsy zay aloha ny isan'ny firenena maneran-tany, fa reo no ao anatin'ny firenena mikambana. De ny 7 avao manana olana amin'io. Fa zao mila tadidina reo firenena rehetra maneran-tany de tian'Andriamanitra avokoa. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Ary vanim-potoana fanakaroatra izao ilazana fa Andriamanitra de tia an'izao tontolo izao, te hamonjy an'izao tontolo izao, te hanome ilay tena fiainana an'izao tontolo izao. Ary anisan'izany ianao zay mijery izao orona tsara izao, fa tsapanao ve zany? Ary rehefa tsapanao ve zany, efa mba nizarainao tamin'ny manodidina anao koa ve zany? Fa vanim-potoana fanararoatra zao ny fisian'ny coronavirus hamerenana ny olona, fa ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy de ny andresin'ny fahafatesana. Nitahotry ny olona manoloana ny coronavirus de ny ho faty. Fa Jesosy Kristy ilay niteny nanao hoe zao ny fanangala-maty sy ny fiainana, zay mino ahy na maty aza de ho velona indray. Betsaka ny olona matin'ity coronavirus ity amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoana fohy betsaka ny olona maty. Marina fa ny hoe ny grippe espagnole nandripaka olona maro tamin'ny ady lehibe. Ny peste noire nandripaka olona maro. Fa ny coronavirus ao anatin'ny fotoana fohy de tena mandripaka ain'olona maro. Ary hitantsika tsara amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, tany Iran fotsiny ohatra, de zao no lazain'ny ministry ny fahasalamany Iran hoe olona ray isaky ny 10 minitra ny maty any Iran. Olona ray isaky ny 10 minitra ny maty any Iran. Zany ny fanambarana nataon'ny ministry ny fahasalamana tany. Ary tena zava-doza zany. Ary tamin'ny asabotsy teo de fantatsika tsara fa tany Italie de natratra 745 ny olona matin'ny tsy mikaretina Covid-19 na ny coronavirus zany. Olona 745 maty ao anatin'ny ray andro.
Zany zavatra zany a raha zarainy efatra amby roapolo ora de olona raiky amby telopolo isaky ny adiny ray no maty. Olona raiky amby telopolo isaky ny adiny ray no maty tany Italia tamin'ny asabotsy teo. Raha zaraintsika efatra amby roapolo ora ndray zany de zao hoe olona ray isaky ny 2 minitra no maty zany tany Italia. Eritrereto tsara fa zay nitenenako zay zao efa mihoatra ny 2 minitra efa efatra minitra, zany hoe efa nisy olona firy zany maty tany tao anatin'izay raha tamin'ny sabotsy no jerena, efa nisy olona 2 satria olona ray no maty ao anatin'ny 2 minitra tany Italia tamin'ny asabotsy teo. Zava-doza, tena zava-doza ty coronavirus ity. Ary hitantsika tsara fa na ny fasana azy tsy ombontsony. De raha mijery an'ity sary ity isika, tsy sarin'ny foroko fa sary tena zava-misy hoe tsy maintsy nanao fasana vaovao satria feno ny fasana. Zay maty nisy fotoana natao tao anatiny a fosse commune, tena zava-doza zany. Ny faty miandry paka ary tsisy maka fa inona ny maka le izy, tomobila miaramila no mandeha mitatitra ny faty. Zava-doza zany ry havako, tena zava-doza zany. Tsika manko ohatrany tsy miaina an'le izy de mbola mety tsy tsapatsika malagasy tsara ny vesatra zany zavatra izany. Noho izany inona ny tokony ataotsika eto Madagasikara mba tsy ho tonga tahaka an'izany? Inona no mila fepetra raisiko, raisinao, raisitsika isaky ny fiarahamonina akoatran'izay raisin'ny fitondram-panjakana? Inona ny mila raisitsika? De zao no mila tadidiny, mila misintona lesontsika amin'ny zavatra niainan'ny firenena hafa. Amin'ny lafiny ray a, ny mampisaotra an'Andriamanitra ho atsika, raha afaka milaza izany isika, de hoe efa nisy firenena teo aloha tratran'io miditra eto amintsika zao, de ny isaoran'Andriamanitra afaka misintona lesona amin'ny zavatra nataon'ireny olona ireny, na zavatra tsy nety, na ny zavatra nety natrehany. Naninona ny nety tany Chine, naninona ny nety tany amin'iny faritra Rosia sy ny manodidina azy iny, naninona ny tsy nety ny tany Italia, naninona no tara loatra ny fandraisan-draikitra koa tany Espagne, tany Frantsa. Inona ny lesona sotontsika amin'ny zavatra tsara nataon'ireo olo reo, zay mety hoe fahalemena nisy tao anatin'ireo. Zao no tiako hifampizarana amintsika, zany fa misy tany Italia mila tandremantsika fa mitovitovy tamin'ny toe-tsain'ny olona tany Italia ny toe-tsaintsika eto Madagasikara ankehitriny. Androany tsy maintsy nivoaka nandeha nividy zavatra de mahita olona maro maneraka ny lalana, de ohatrany tsy mieritreritra hoe tena zava-doza ty atrehany ty, fa ny italianina koa de tena mitovy tamintsika io. Ny teneniny de tsy de taitra, tsy hoditra, ary mifanometsiny aza no natao tao anatin'le izy. De zao nefa mila tadidina eo amin'ny zava-misy ankehitriny. Inona ny sotontsika na ny zava-nisy tany Italia mijerena? Zao ny zava-nisy tany Italia tamin'ny 20 février, zany hoe ray volana lasa zany, olona 3 no voalaza fa voan'ny tsy mikareta coronavirus tamin'ny 20 février. 22 février voalaza fa nisy olona 12 no voan'ny coronavirus ary olona 2 no maty. 8 mars voalaza fa 5883 no vo ary 320 no maty.
à 233 ny maty. Ny folo mars 9172 no voalaza mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ary 433 ny maty. Ny 13 mars 17660 ny vo ary 1266 no maty. Ny 19 mars 36000 ny vo ary 3405 no maty. Ary am'izao fotoana be lavitra ny olona maty any Italie no ny maty tany Chine. Inona ny antony? Indraindray be de be ny olona tsy mihevitra mazava-doza an'ity coronavirus ity. Eritrereto tsara fa am'izao fotoana any Italie maty ny havan'ny olona, tsy afaka mandevina izy. Any Italie taloha pejy ray misy ny atao hoe filazamanjo. Am'izao fotoana misy pejy 7 farafahakeliny amin'ny gazety filazamanjo. Zava-doza io ry malagasy havako, zava-doza io kristiana, ny mpanompon'Andriamanitra de mila andraisantsika andraikitra. Tandremo sao hitenitsika hoe za tsy mino maty raha tsy avy nandevina. Tara loatra raha izay no everitsika hoe tsy mino maty raha tsy avy nandevina. Ary hitantsika amin'io sary io miala helin'ny olona ary afaka miteny amitsika olo reo, de afaka miteny amitsika hoe tandremo zava-doza ty arety. Tandremo sao ilatsika fa tsy mino maty raha tsy avy nandevina. Amin'ny coronavirus de tara loatra zany. Ary miresaka taman'olona de nisy mihitsy olo malagasy miteny hoe ohatrany tsy hitako hoe tsisy ninona akory de inona ny ampatahotra atsika eo, jereo fa fiainana mandeha io. De am'izao fotoana zay mandray fepetra indray, ohatra hoe tapombary na rehefa misy olona maro de miala manao elanelana ray metatra, de ny olo ohatran'izany ndray nimezan'ny olona hoe ohatry no fatarapitsiko. Tandremo ro malagasy havako, fa tena zava-doza io. Zay ny teneniko hoe mianatra amin'ny zava-misy tany amin'ny firenena hafa isika. Ary za te hiteny raha mijery ny zava-misy ohatra ankehitriny, te hindrana ny tenin'ny Estera manao hoe fataoko ahoana ny fijery loza anjon'ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandrianana ny havako. Ataoko ahoana ny fijery ny loza anjon'ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandrianana ny havako. Estera 7:5. Fa mety mandripaka firenena io, fireneny dehibe reo azy sahirana manoloanan'io, am'izay entomanana sy fahefananana. Mila mitandrina tsika. Ataoko ahoana ny fijery ny loza anjon'ny fireneko, ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Satria be dehibe ny olona tsy mieritreritra fa izy mivoaka iny ene mety mitondra aretina ho an'ny olona ao an-trano, mety mitondra fandrimbahana ny olona ao an-trano. Ary zany ny zava-nisy tany Italie, ny tanora mivoaka mody mitondra aretina ho an'ny ray aman-dreny. Ny ankizy nianatra tany atsimo lasa nody miverina nakany andrefana nakany avaratra, de nanjary mitondra lay tsy mikaretina ho an'ny fianakaviana. Noho izany mila mitandrina ny isam-pianakaviana, mila malala ny toe-batanao, ny toe-pahasalamanao, ary tsy menatra ary tsy matahotra miantso ny tompon'andraikitra am'izany 910 na 913 azo antsoina maimaipoana. Fa tena zava-doza io havako. Ataoko ahoana fijery loza anjon'ny fireneko ary ataoko ahoana fijery ny fandrianana ny havako izy Estera. Inona ary no mila ataotsika eto Madagasikara? Inona no mila ataotsika eto Madagasikara? Tahaka nataon'ny firenena rehetra ny zavatra mila ataotsika. Mbola iresaka rehefa avy hoe mila mivavaka, mila manankina ny fiainantsika eo amin'ny tompo. Fa
tahaka nataon'ny firenena rehetra ny zavatra mila ataontsika de zao mijanona ao an-trano, mijanona ao an-trano. Ary io zavatra io anisan'ny fomba ray ahafahana mifehy ity valanaretina ity. Tsy adala ny olona nanerantany nandray an'izany fanapahan-kevitra izany. Tsy adala ny olona raha ohatra ka manasazy ny olona zay mbola mivoaka, satria tena mitondra loza ho an'ny manodidina anao na hoe porteur de danger anao. Ary ny tena loza am'le izy a, tsisy mahalalany hoe za ty mety mitondra lay tsy mikaretina Covid-19 tsisy mahalala. Raha tsy hitanao toe-batanao a de manao test anao, ary mbola tsy misy moa eto amintsika fa irina ny fiaviany zany tsy hoe fa zava-doza io a. Tany Frantsa rehefa nahita ny olona nanisy tany Italia tena ndray fepetra etitra ny fitondram-panjakana, inona nataony? Tsisy mahazo mivoaka raha tsy hoe tena misy antony lehibe. De hitatsika tsara zany Frantsa zany ho antsika zay efa tany nahita an'izany hoe vahoaka mifamaofao eny amin'ny Tour Eiffel, eny amin'ny Champs-Élysées, eny amin'ireny toera malaza reny. Fa am'izao fotoana zao sary hitatsika any. Ary misy olona tratra mivoaka de mahazo l'amende 135 €, zany hoe 2 700 000 francs raha tratra mivoaka ianao mandoa an'izany. Ny antony de zao zava-doza io ka. Ary hitatsika tamin'ny tambazotra fa ny tany Russie ony navoaka ny tigre mba hahatonga ny olona hatahotra any an-trano. Misy tsy halala zay vola, fa misy matahotra ny de misitrika ihany izy. Am'izao fotoana efa misy ny couvre-feu mba hanerenan'ny olona kokoa tsy hivoaka, satria zany angeny nahatafavoaka ny tany Chine, natao ny hoe tsy fivoahana ny trano de nanjary miaina le izy ary voafehy le izy avy eo. Noho izany mila mieritreritra isika. Ny zanak'Israely nisy fotoana rehefa navitra azy Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Isaia de ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra andripaka ny olona hafa. De zao ny teneniny tamin'ny zanak'Israely, ary teny nanjary naverimberintsika foana le izy hoe mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao, ka miere kely indray mpimaso monjy mandra-pahalasany fahatezerana. Mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao, zany hoe idio ny varavarana dana moa de ao an-trano, de miere kely indray mpimaso monjy mandra-pahalasany fahatezerana. Isaia 4:4-5. Tena ilaina zany misinda midy an-trano, satria ao no azo antoka kokoa. Loava fotoana iresantsika kapok'Andriamanitra ve ty coronavirus ity sa ahoana? Zany fanontaniana be lehibe mipetraka. De mbola hojerentsika zany hoe ahoana ny fijery ara-tsoratra masina ny am'ty zavatra ty. Fa ny androany aloha inona ny fepetra mila raisina? Ndana mijanona ao an-trano. Fa rehefa tonga ny loza de tsisy fiarovana tsara indrindra ho anao raha fa tsy ao an-tranonao. Zay nahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny zanak'Israely, andana midina indray mpimaso aloha, mirindrina varavaranao. Fa raha mivoaka ianao de hidiran-doza ianao. Ary ny soratra masina de mampitandrina, ny mahira-tsaina hozy izy mahatazana ny loza ka miery, fa ny kely saina kosa mandroso kavoa. Oabolana 7:12. Ny mahira-tsaina mahatazana ny loza ka miery. Ary le coronavirus de zay, loza le izy. Misy olona mirinjarija be hitanao eny, fa tsy hainao efa mitondra lay tsy mikaretina, afaka mety mamindra. Za tsy hanazava amin'izy ara-medikaly, fa misy olona tandrify mahay an'izany kokoa. Fa ny anjarako de ny fijery ara-tsoratra masina hoe manoloana loza
ny baiboly mampianatra hoe mitandrema aoka ho prudent ianao a aoka isaina tsara ianao a faza manaonao foana ny mahira-tsaina mahatazana ny lozaka mihery fa ny kely saina kosa mandroso ka vo ary ny coronavirus io tsy hoe vovo azy ianao fa rehefa tsy mitandrina ianao de tratsy ianao zay efa tenenina ny fepetra fa ny système barrière ihany no ilaina amin'io sasatanana tsy mifanakaitry loatra rehefa misy vahoaka be de be rehefa mikohaka inona ny fihetsika tokony ho atao inona no tsara fantarina reny rehetrarehetra reny ka ny kristianina de antsoina olona mahira-tsaina mahatazana ny lozaka mihery fa ny kely saina kosa ozy izy mandrosoka manino mivoaka an-trano ianao a de tadio fa porteur de danger ianao ho an'ny ao an-tranonao satria tsy fantatra ady amy rivotra izy ty tsy hita maso ady amy zavatra tsy hita maso ary zay ny mahasarotra azy ny tenin'Andriamanitra ihany koa de miteny an'izao hoe zay mitandrina ny didy mitandrina ny ainy fa zay tsy mihevitra ny alehany de ho faty zay mitandrina ny didy de mitandrina ny ainy fa zay tsy mihevitra ny alehany de ho faty zany hoe eo amy fiainana ny ininona zavatra misy ny tenin'Andriamanitra mametraka anao hoe rehefa zao no ataonao a de voaro amy loza ianao rehefa zao no ataonao a de ho fatifaty foanao anao ary ny lalàna mivoaka amina firenena na mifanjakana reny de tena miasoanao reny tadidio tsara miasoany manodidina anao no anaovana any reny fa tsy hoe fanerenanao na hoe fanakatsakanana ny fahafanao ao anatina loza isika io io zany zay mitandrina ny didy de mitandrina ny ainy fa zay tsy mihevitra ny aleha de ho faty hoy ny soratra masoabola toko fa 7:25 fa zao ihany koa ny teneniny tenin'Andriamanitra aza ratsy loatra ianao ary aza adala nahoana no faty ianao raha tsy tonga ny andronao aza ratsy loatra ianao ary aza adala nahoana no faty ianao raha tsy ho tonga ny andronao misy ange olona manafo ny andro iainany misy aneny olona no mitady loza miahafaty azy azay nahatonga ny Solomon nahita ny traikeim-pampiainana no niteneny ty mpitoroteny toko fa 7:7 ty Solomon lay lazaina fa lay mpanjaka endry lay lehilahy endry ka tadio fa tenin'olo-kendry zany mpitoroteny toko fa 7:7 zany aza ratsy ohatra aza adala nahoana ianao no faty ianao raha tsy efa tonga ny andronao de misy miteny hoe tsisy maty ratsy amin'ny androny e raha ny soratra masina ny jerena de indraindray le olona no mitikizo ao anatin'le izy ary mbola horesantsika eo amin'Andriamanitra koa ny tsy ny fahafatesana ny olany fa ny fomba hiatrehan'ny olona ny fahafatesana inona le fomba hiatrehan'ny olona ny fahafatesana raha maty ianao efa nananao antoka ve ny fiainana mandrakizay raha maty ianao de makaiza raha zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafatesana tsy navelany maty ny tapahan-doha Jaona mpanao batisa raha zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny fahafatesana tsy navelan'Andriamanitra maty ny toham-bato Stefany ao ampitoriana teny raha zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafatesana tsy navelany ho afabaraka maty teo ambony hazo fijalinany zany fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra raha maty ianao de ho aiza fa zay manana ny zanaka no manana ny fiaina zay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiaina ary ny tenin'Andriamanitra de milaza fa zao ny fanangana maty hozy Jesy Kristy zay mino ahy na maty aza de mbola velona indray tsika rehetrarehetra loatra tsy maintsy ho faty fa sao de manaonao foana ianao nahoana ianao no ho faty raha tsy tonga ny andronao io zany mijanona ao an-trano mijanona ao an-trano fa be dehibe no mandeha eny an-tsena de hoe mividy fanampenam-bava fotsiny e de zao e de zao e be dehibe ny mpanara ohatra am'izao fotoana koa fa raha mbola azo atao mijanona ao an-trano marina fa ny fitadiavana mahazaka maniraka
tena marina zany ary ny antsika malagasy ny hoanina androany de diavina rapitso fa vanim-potoana ny fifanampiany zao, vanim-potoana ny fifampitsonjovana zao. Izy ny tompo manakanjo roa fa ianao meo ny olona ny anankiray, manana sakafo ianao hifampizarao manodidina anao. Zany ny vanim-potoana tokony anehoan'ny kristianina ny maha izy azy. Fa raha azo atao mijanona ao an-trano, aza mandeha amin'ireny toerana be olona reny, raha tsy hoe misy tsy maintsy hivoahanao an-trano fa tsarovy tsara. Ny zanak'Israely ankalaza ny pasikatsika atsoatsy fa alohan'ny hivoahany tao de zao ny zavatra nytenenin'ny tenin'Andriamanitra Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, ary aza misy mivoaka ao am-baravarany tranonareo avy ianareo, aza misy mivoaka ao am-baravarany tranonareo avy ianareo fa mijanona ao, fa ho avy raha fahafatesana zay mivoaka maty. Zay toerana tsy misy ilay rano to nambaravara de hiara ny fahafatesana. Ary ny vanim-potoana misy atsika ankehitriny de mety iza ho akofany rahan'i Jesosy ny fiainanao, ny fiainany ankonanao, tsy ny tolam-baravarana intsony zao fa ny fonao mety eza dioviny rano Kristy, ny tokantranonao, ny ankonanao mety eza ho akofany rano Jesosy ny fiainanao. Fa rehefa zany de zao hoe tsy ho amin'ny fahafatesana zao fa ho amin'ny fiainana. Ary raha ho amin'ny fiainana de ho hitantsika zany hoe fomba hitaizan'Andriamanitra atsika izany. Zay no fampizarantsika androany, mijanona ao an-trano fa ao ny toerana azo antoka indrindra hiarovan'Andriamanitra anao amin'ny loza. Ary betsaka ny tenin'Andriamanitra no fampizarantsika teo ny mampirisika antsika. Ary iza misy mivoaka ao am-baravarany tranonareo ianareo fa miomana, miomana eo amin'ny tompo ao, miomana manana fotoana miaraka amin'ny ankonana, miaraka amin'ny tompo. Ary le hoe tsy mivoaka zany de tsy miangona zany de mikatona amin'ny fiangonana tady idio tsara, fa Jesosy Kristy nisy fotoana, nisy fotoana nyteny tam'ilay vehivavy Samaritana. Vehivavy Samaritana teny razanareo miteny hoe arino mivavaka, nenay miteny hoe akino mivavaka, de ahoana hoy Jesosy raha vehivavy ho avy ny fotoana sady tsy arino mivavaka ny olona hozy izy, tsy voafetra amin'ireo toerana reo fa naiza angonan'olona telo amin'ny anarana de ho afovoany ao. Ary zany mila tadidiana. Ary vanim-potoana ankehitriny ahitana hoe iza ny mpiangona ary iza ny mpivavaka, fa misy marary an-doha efa tsy miangona, fa tsy ny zava-dehibe aminy de anino hivavaka, fa aoreny indray ny fiaraha-mivavaka ao an-trano de ho hitanao zany, ho hitanao zany. De zay no fotoana niarahantsika androany, fa mbola hiresakitsika ny amin'ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra de ny mampianatra, ny mitaiza, ny manentana, ny mampahafantatra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny fomba fiainana amin'ny andavanandro. Fa mbola hiresakitsika ihany koa rahampitso indray ny amin'ny hoe inona ny asa fisorohana tokony ataon'ny kristiana manoloana an'izao zava-misy izao. Inona ny asa fisorohana tokony ataontsika. Ary mbola hiresaka koa isika ny hoe inona ny asa faminaniana mila ambaratsika kristiana manoloana an'izao toe-java-misy iaina an'izao tontolo izao. De ho tahin'Andriamanitra ianao arovany tompo amin'ny lafim-piainana manontolo. De hivavaka isika de apetrakatsika eo am-pelantanan'ny tompo zao fiainantsika sy ny toe-java-misy iainantsika zao. Misaotra Andriamanitra ny fahafahanay nifampita, nifampahery, nifananatra tamin'ny alalan'izao horonan-tsary izao. Ianao ampaheriny tsirairay avy, mahalala ny zavatra teny iainanay ianao, fa ny fanirianay raha kofy miranao izahay mba tsy harany loza na fahafatesany misy atokantranonay. Arovo ny firenenay manoloana an'izao zavatsarotra lalovanay izao. Hitanao ny zavatra mianjady manerana an'izao tontolo izao, fantatrao zany. Ary ianao no manana vahaolana azo antoka indrindra ny amin'izany. Jereo nisy atokantrano amin'ny olana sedrainy vokatra izao zavatra izao, ao ny tsy fisiny,
ao mitebiteby, ao nitahotra, ao mety mizaka efa misy aretina mihitsy, ary mety misy efa hiara ny fahafatesana mihitsy azy, de manitra eo mamangy, mitenena amin'ny fombanao Amandriamanitra anao, ary miarova ny olonao, tsinjovy ny olo madinika ao, omeo zay sahaza azy isan'andro izy, tahaka ny vavaka nampianarinao anay, meo anay io zay amina sazana isan'andro, de manantena anao zay Andriamanitra ao, fa voafetra ny fotoanan'ny olombelona, voafetra ny herin'ny olombelona, voafetra ny fahalalàn'ny olombelona, voafetra ny fahefan'ny olombelona, fa ianao le Andriamanitra tompo ny hery sy ny fahefana no ametrahanay ny fiainanay, saotra Jesosy, amen. De zay no zavatra niarahantsika, raha sitrapon'Andriamanitra mitondra fampahirizana raha amitsika raha-pitso indray na manavaka mena fanomana. Tain'ny tompo e.